Ny akony fampisehoana izay nisongadina tamin'ny farany herinandro teo kosa no entina tao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Fombiazana tanteraka moa ny fampisehoana izay nirahana tamin'ny Lalatina tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina tetsy Mahamasina. Tao anatin'ny folo taona izay tsy nateto antoerana azy izay moa sy tsy nanaova ny fampisehoana dia tonga maro ary fenipoka tanteraka moa ny efitrano na tonga maro na namaly ny antsony ary nijery izay fampisehoana ny tanterahany izay omaly ireo mpankafy ndeo arahantsika moa ny akony izay fampisehoana izay herana amin'ny Lova Ramanantsoa eo amin'ny sariny Christian Rakotondramanga. Fenipoka ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina etsy Mahamasina omaly sy nandritra ny fampisehoana niarahana tamin'ilay mpanakanto Lalatina. Fampisehoana izay nampitondraina ny lohateny hoe Lalatina manontolo. Fampisehoana miendrika fionana indray amin'ireo mpankafy satria tokoa ity ny fampisehoana voalohany izay nitanterahany tao anatin'ny 10 taona. Ohatrany tsy nanainga teto Madagasikara mihitsy mahita anareo hoy Lalatina diboka faliana nahita ireo olona marobe. Nomena fahafa-po tokoa ireo mpankafy nandritra ity fampisehoana niarahana tamin'ny Lalatina ity tamin'ny alalan'ireo hira notsongaina na tratra 570 teo eo. Ny fanesy ny hira nahafantarana ny mpanakanto nanamarika ity fampisehoana ity ihany koa nefa ireo hira vaovao izay niarahana tamin'ireo mpitendry zava-maneno matianina nangasy zany na vahiny. Fa nandritra ity fampisehoana ity ihany koa namoahana ilay rakin-kira fahatelo sady vaovao an'ny Lalatina nampitondraina ny lohateny hoe Ihy Malala.